izay ny makasika an'iny fa tsy maintsy arovana kosa ny ranomasina arovana amin'ireo loto samihafa raha ny vaovao azo misy aza moa ny volana tokana sy ny fitaovana samihafa entina hiatrehana izany isana nandray izany Madagasikara ka dia ny minisitry ny tontolo iainana no nandray izany fanampiana izany. Nahazo fitaovana mitety midy $200 tapitrisa na $3 miliara sy 300 tapitrisa FMG ilaina amin'ny fiarovana ny fahalotoan'ny ranomasina vokatry ny fahavezan-tsolika ny OLEP na ny organe de lutte contre l'avènement de pollution marine par les hydrocarbures. Fitaovana samihafa toy ny barrage en haute mer, rouleau compresseur no natolotra ny ministra Antelme Rapara no tonga tany amin'ny serana tany Antsirana nandray izany. Ireo convention zay sinavy Madagasikara no ratifié dia nisy ny fananganana ny ekipa isaky ny faritra misy matériel zany hoe ireo toeranareo zany 520 nisy ny Madagasikara dia anisan'izay tamadego zany zay manana matériel be dia be tokoa ankoatra nreto zay efa mipetraka eto 10 taona lasa zay nefa ataoko angamba fa efa hainjareo ary anisan'ny tena bien entretenu zany matériel leto dia faharovana arak'izay moa zany misy ihany nefa ny zavatra anaty teo aza zavatra efa vita tsy azo pandisa leto na anisan'ny accident natrehanay zay efa mampolo maro nefa tsy dia natao publicité loatra na resaka médiatisena loatra zany lizy fa be dia be zany zavatra fampitranga teto nefa voavahatra am'izao dia misy ihany kosa nefa ny zavatra atao zany akory à moyen et à long terme. Ny ministra Antelme Rapara nividy an'laza fa vaindohan-draharahan'ny ministera ny ady amin'ny loton-dranomasina anisan'ny tetika asa ho tanterahana any amin'ny taona 2024 ny ametrahana ao anasa ampanodina fako na ny unité de transformation de déchets amin'ireo toerana vitsivitsy eto Madagasikara ary amafisina amin'izany ihany koa ny fanaraha-maso ny orinasa izay mpandoto ny tontolo iainana. Les unités fanodinana na unité de recyclage satria zahay tao Nosobe zany dia nahita fa betsaka ny plastika zay very amin'ny tanàna nefa rahantsika mahalala fa ty faritra varady dia faritra masaka mpizahatany nefa ireny loto ireny zany dia anisan'ny makivy ny mpizahatany mandeha aty amintsika dia mieritreritra zay ametraka zany unité de transformation na unité de recyclage na plastique atia amin'ny faritra avaratra izay anangona ny déchets plastique recyclable rehetra amin'ny diana sy sava zany fa atao eto Antsiranana zany no eritreretina anovana azy amin'ny 2015. Ny tale general ny OLEP kosa Roland Rakotondrasata dia nilaza fa vokatry ny fiara-miasa tamin'ny tompon-tsambo mpitatitra solika tombo atao Vavalapasy tao Antsiranana ny 17 aprily lasa teo no nahazona ny fitaovana. Nanao tatitra ihany koa ny ezaka vita ny tale general ny OLEP ao anatin'izany ny fanomezana fiofanana ny nahafehezana ireo loza ampoly ny zakany tranga.